Taranja kickboxing dia totosa tetsy amin'ny kianja mitafo ny Ankorondrano tamin'ity tontolo andro ity ny fedina ny tompon-daka ny Ligna Lamanga nahatonga solitena tamin'ity faninany ity avokoa ireo seksiona efatra mandrafitra ny Ligna Lamanga. Samy nahatonga solitena avokoa ireo seksiona efatra mandrafitra ny Ligna Lamanga eo amin'ny taranja kickboxing. Tamin'ity tontolo andro ity no nitanterahana tetsy amin'ny mikianja mitafona Ankorondrano ny fedina ny tompon-daka ny Ligna Lamanga teo amin'izay taranja kickboxing izay ho an'ny low kicks ho an'ny full contact. Marobe ireo mpandray anjara tamin'ity faninana ity ary azo lazaina fa dia niavaka ireo mpikatroka nandray anjara tamin'ny fedina ny tompon-daka ny Afrika. Araka ny nambaran'ny filohan'ny Ligna Lamanga Amino Arfetra dia tratra ny tanjona ho azy ireo. Zavatra nisy aloha dia nahafapo hoe ny organisation ny ety tsara daholo na dia somary vitsivitsy ary ny olona tsy mampanena anay moa zany satria rehefa faly fotsiny izay tonga eo dia izay ny tena zavatra nitadiavinay. Hatramin'izao tsy nisy mihitsy aloha ny accident tamin'ny ankizy lamina dia nafinaritra tena nafinaritra fa koa izay mikarakara. Nanahoana ny farisian'ireo mpandray anjara sy ny fivoaran'ny resaka teknika? Eo amin'ny resaka teknika indrindra ny voandresanay kely teo fa ohatran'ny mbola tsy haina mbola tsy sofie tsara ilay ankizy na hoe mbola valindrina kely fa somary nilatsaka kely izay ilay izy fa efa hitanay ny fomba naremana izay ny amin'ny manaraka. Inona ny fandaharam-potoana manaraka izany ho an'ny Ligna Lamanga? Raha ho an'ny liga aloha ngambany dia hatreo aloha satria raha nilaza ny filoha-hevitra fa saika hanao zahay gala international amin'ny faraparan'ny taona iny taorianan'izay indrindra no nilaza ny premier ministre fa amin'ny 7 novembre ny premier tour dia mbola eritreritra kely mihitsy aloha zay satria mety fanitsaka be eo zany ilay izy fantatrareo any ny manao élection présidentielle. Fiara-miasa voalohany ho an'ny fedin'ny Ligna Lamanga nireo mpiara-mibonatoka amin'ny metal box araky ny nambara hoe ho avy eto ny solitenan'izy ireo tonga tokoa ve dia nanahoana ny fiseho an'izay fiara-miasa izay? Nafinaritra be misy solitenany mihitsy eo dia le izy zany tena faly ny ankizy aloha hatreto satria na le confort ao anatin'le matériel na ny estetika an'le matériel dia tena nahafapo tokoa ary dia nisotranay moa zany ny ankizy ny boxeur izay nanao teo fa dia hitohy hatrany ny fiara-miasanay anao tatitra zay par rapport amin'izay zavatra nataonay androany zay dia mino aho fa amin'ny manaraka hitombo betsaka ny matériel zay moa ny tanjona zany dia mba hananantsika satria io angeha resaka matériel foana ny problème antsika io rehefa tsy manana matériel tsara ianao tsy afaka ny anao zavatra tsara ka zay zany ny tanjona voalohana dia sorako manokana ny metal box eto mihitsy fa dia nahafapo anay ary tena faly zay mpikarakara zany tamin'ny fiara-miasa. Manahoana kosa ny fiara-miasa amin'ireo mpiara-mibonatoka eto an-toerana? Omeko ny président ngambany fiteny nisy any aloha hoe nanamy fa hitanareo fa tsy maneo tsara ny vitana izy tahoana fa zay aloha ny vitany dia isorana tanandro izy fa misy tsy indro kely fa tsy indro kely zay saika hoe ataon'ila koa atao ny DJ sady photographe avany la réunion zay tena naneritritena tokoa izy tsy hoe naneritritena fa nety mpaneta-piantena koa zay tonga sady nanetana no nakasary photo professionnel tato zany dia isorana be dia be izy. Toy izao ary ny vokatra tonga eto am-pelantanana ho an'ny klasy A vohositra ho tompon-taka latsaky ny 250 kilao Torelix avy eo amin'ny Cosfa ho an'ny low kick, latsaky ny 250 kilao ny faly avy eo amin'ny Cosfa ho an'ny full contact kosa indray, latsaky ny 450 kilao tompon-taka itoky avy eo amin'ny 3FB Tana ny full contact ihany.
latsaky ny fito amby 20 kilao Ariane avy eo amin'ny Kosfa ho an'ny Loki kosa indray. Teo amin'ny latsaky ny 80 kilao dia vosotra tompon-daka i Jean Arthur avy eo amin'ny FTBF avy eto Antananarivo. Latsaky ny 80 kilao i Tojo Avaradrano no tompon-daka avy eo manao full contact. Latsaky ny 13 kilao Normany Mara ny avy eo amin'ny Kosfa ny anaram-boninahitra eo amin'ny Lokik, ary teo amin'ny latsaky ny 13 kilao ihany full contact kosa indray dia Isaka Soa avy eo amin'ny Kosfa no tompon-daka, ary teo amin'ny latsaky ny 17 kilao dia Badek Ibera avetsy Atsimon-drano no voaositra ho tompon-daka.